dia faly-miarabantsika rehetra indray tenako amin'ity takariva ity mankasitraka an'Andriamanitra voalohany indrindra ny amin'ny tombonandro tombotsoa izay omena antsika tsirairay avy efa atsika indray miditra eto amin'ny fanatrehany androany mankasitraka anareo mpanompon'Andriamanitra ihany koa mbola manome anay sehatra fa navelatra anatin'ny asa fanompona tahaka an'izao ary indrindra tsy adino isika izay manaraka izao fotoana izao tsy mahafoy fiarahana mivavaka isan'andro mahita anao ny tompo tonoina aminao ny fiadanany sy ny fahasoavany amin'ny andro rehetra iainanao mialohan'ny hanomboana fotoana dia faly manasa antsika tsirairay avy mba hanatrika izany fotoana izany hatramin'ny farany ary mba hizara na koa hipartage an'izao laivantsika izao mba hahita ihany koa ny namantsika sy ny sakaizantsika sy ny havantsika na dia olona tsy fantatritsika amin'ny Facebook ao ary dia ahita an'izany tena tiako izy olona vavolombelona kely aminao voalohany fotsiny nisy vehivavy anankiray tany Maurice izy noho ny fipartagena live tanatina groupe anankiray dia izay ny kasihan'ny tompo anazy nahatongavany tao amin'ny fiangonana ary mahatonga mpanompo anazy amin'izao fotoana izao hitanao zany na olona anankiray ary mivoakasika an'izany live zany fanahy anankiray zany olona anankiray zany dia tena sarobidy ao anatrehan'Andriamanitra satria nanoloran'i Jesosy ny hainy koa zany olo zany dia izay no fotoana anasako kely atsika isana fotsiny hoe hipartage an'io fa tsy ho faty antoka ianao hanomboka fotoana avy hatrany ary tsika eny amin'izao fotoana izao mialohan izany dia amaky ten'Andriamanitra salamo fiderana izay tao amin'ny salamo fahadimy amby fitopolo andiny voalohany ihany novakitsika rehefa hita dia raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isaoranay ianao Andriamanitra eny isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao mitoroy ny fahagagana ataonao ny olona alleluia amen izany ten'Andriamanitra tena hoe akaiky ny anaran'Andriamanitra izay mazoto mitady anazy ihany no ahita anazy zao sy ianao zao dia efa hoe mahita efa fomba fitadiavana an'Andriamanitra anankiray zao ataontsika sy ianao zao tsy matiantoka ianao ary tsy overmaina raha nanaraka an'ity fotoana ity ary tsy kisendrasendra raha sendra hoe izay ianao vao nanaraka izao fotoana izao tsy kisendrasendra nahitanao sy nijanonanao teo amin'io fotoana io androany fa misy anjaranao eto tsisy mialamaina eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra dia amin'izao fotoana izao tsika andao tsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ary ametraka an'ity fotoana ity eo am-belantanany dia asandrato ny feonao miandraka amiko alleluia raha eo amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy dia misaotra sy mankasitraka anao zay dada misaotra anao zany amin'ny fotoana androany izay nomenao anay ahafahana indray mbola manatona eto amin'ny seza fiandriananao tsy hoe izahay dada nomendrika tokoa mihoatra ny olona rehetra na hoe izahay no titinao kokoa dia nataonao nanatrika an'izao fotoana izao fa ny fahasoavanao no ny fidiananao anay dia ankasitrahanay anao zany fahasoavanao zany fidiananao anay ahafahanay manatrika an'izao fotoana izao satria tombotsoa lehibe ho anay zany maketo fanatrehan'ny mpanjaka zany tombotsoa lehibe ho anay ary tombotsoa manokana ho anay zany manompo Andriamanitra velona zany dada mankasitraka anao izay misaotra anao ny amin'ny tsirairay avy izay afaka manatrika izao fotoana izao mankasitraka anao ny amin'ity fotoana androany ity satria fantatray fa eto ianao amin'izao fotoana izao ary anatrika an'izany fotoana zany hatramin'ny farany ianao androany izay dia mangataka ny fanatrehana rehefa nanao masina tsara indrindra dada mila ny herinao izay mila ny ositra avy aminao izay tsy teny amin'ny fiteninay izay tsy teny amin'ny tsy iseho amin'ny mahizay anay izay fa iseho amin'ny mahiraka ao anay dia ampiasao izay fitaovana eo am-pelantananao vonona izay ho ampiasainao ampiasao mahery vaika izay ary izay olona tsirairay avy manaraka izao fotoana izao dia ka handray ny anjara voatendry tsirairay avy amin'ity androany ity tsisy diso anjara izay manatrika izao fotoana izao satria eto ianao fanamasina rehefa hitoerany fanahinao no tenao dada dia hitoerany fahafanaka eto ianao hanafaka olona eto ianao hanapaka geja eto ianao hanasitrana ny marary eto ianao hiasa ary ataoko zany asa tsara anao zany fa vonona andray anao izay fanamasina ifonanay aminao izay rehetra nataonay tamin'ity tontolo andro ity tsy araka ny sitraponao mety tamin'ny fiteninay zany na fihetsikay na zavatra mijerevany masonay fomba fitafinay na fomba fihetsika zany da dia fonanay tao anatrehanao fa indrindra le any amin'titany olona dia le fonay ianao Andriamanitra ampadinika ny vosofo mahita zavatra nataonay raha misy pentipentina ny anatiny ihany dia izay amin'izao fotoana izao mangataka fanadiovana amin'ny alalan'le rano sosarybidy Dieu versation ny fonay Jesosy fa te ahita anao izay rehetra asan'ny satana zay rehetra feo tsy avy aminao androany dia ampaginina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manan-kely ary tsy manam-pahefana amin'izao fotoana izao sy amin'ny toerana izay misy anay tsirairay avy fa ny fanatrehanao no tsapanay ny herinao sy ny voninahitranao no tsapanay amin'ny toerana misy anay tsirairay avy dia mankasitraka anao zay Jesosy mankasitraka anao zay ary voninahitra dia averiny aminao rerany fa tsara indrindra ianao alleluia amen
dia amin'izao fotoan'izao tsika andaontsika naraka hira anankiray andaontsika tena andidy herin'andriamanitra mihitsy anatin'ity hira anankiray ty hoe faly ny misy mankalaza anao izay iray manara-finaritra ty. Miyubisi makalaza na uzairayo wanaureli nianza sidera ditsai nianza simira wanaureli nivuminaita Fale miyubisi makalaza na uzairayo wanaureli nianza sidera ditsai nianza simira wanaureli nivuminaita Nifeunarayo, atutrai bagiteranana. Nifeunarayo, atutrai bagitiamanana. Fale miyubisi makalaza na uzairayo, wanaureli nianza sidera. Ditsai nianza simira wanaureli nivuminaita. Niandunarayo, atutrai banukunana. Nifenanarayo, atutrai banukuminaita. Nivavakarayo, atutrai banufisoranana. Niasanarayo, atutrai banukuminaita. Nivavakarayo, atutrai banufisoranana. Niasanarayo, atutrai banukuminaita. Fale miyubisi makalaza na uzairayo wanaureli nianza sidera ditsai nianza simira wanaureli nivuminaita Fale miyubisi makalaza na uzairayo wanaureli nianza sidera ditsai nianza simira wanaureli nivuminaita. Alleluia, dia mino fa faly sady nioby sady nankalaza tsaritsika araka ny hoe volan'ny fiobina moa dia tena tokony ho araka izany mihitsy ny fiainantsika tsy hoe androany ihany tsy hoe niry iny ihany dia avy nioby dia izay vita fa ny fiainantsika manontolo mihitsy ny mila iobitika an'Andriamanitra satria tsara ny ataony amintsika amin'izao fotoan'izao araka ny hitantsika misy fitoerana iray eto hafa kely fotoan'androany isy rahavavy maromaro sy anadara isy sy hiditra eto hiara-nompo eto amin'ity androany ity dia amin'izao fotoan'izao manasa manokana voalohany ny rahavavina ela mba hiara-nompo amin'ity androany ity. Fa miarabanao rahavavina ela. Fa miarabantsika rehetra dia mbola mankasitraka ihany koa ny mpampian'Andriamanitra ny amin'ny tombosoa na fivelarana amin'ny asa fanompona. Dia amin'izao fotoan'izao tsika eroso lalidalina kokoa ao anatin'ny fotoana sady fampaheretintsika voitsika hitondra-bavaka amin'izao vanim-potoana izao vanim-potoana ny andro fety fetin'ny krismasy fetin'ny farantaona malaza mihitsy izany tsy eto Madagasikara ihany fa manerana an'izao tontolo izao mihitsy ny aiza n'aiza dia tena hoe manimanitra fety any amin'izay rehetrarehetra leha na eny an-tsena na eny an-dalana na ao an-tokantrano ihany koa izany amin'izao fotoan'izao dia maro ny fiomanana izay ataon'ny isy tokantrano makasika an'izany fety izany manao ahoana moa izany hoe fiomanana amin'ny fety izany amin'ny fiomanana amin'ny fety izany bebe eo aloha voalohany indrindra hoe ny toerana naovan'ny fety dia hoe misy hoe diovina aloha mety misy zavatra vidinao mety misy zavatra homaninao ny amin'ny zavatra hohanina sy ohatr'izany.
ohatra hoe misy fandokoana atao misy zavatra ohatra hoe rideau efa taloha dia esorina dia esorina rideau vaovao lambam-pandriana tapia tena hoe maro mihitsy ny zavatra hovain'ny olona ao anatin'ny tokantrano rehefa vanim-potoana ny fety tahaka izao matetika misy ny mandoko manontolo ny tranony tena hoe avaoziny mihitsy zavatra rehetrarehetra satria hoe tsena taona vaovao satria hoe ohatran'izany satria ho avy ny fety dia tahaka an'izany ny fiomanana ety amin'izao tontolo izao rehefa ho avy ny fety tahaka izany tsika ho avy ny fety ny krismasy izao dia atsiarova an'izao tontolo izao hoe naterahan'izany Jesosy Kristy izany misy fitoerana ray ao anatintsika ao dia ny fotsika hoe lapan'i Jesosy Kristy lapan'ny fanamasiny fitoerana masina Andriamanitra ao anatin'ny fotsika ao dia zavatra mila ataontsika izany ao anatin'izany dia inona tokony ho ataontsika mifotsika io trano mitoerana io diovina ny fotsika tena hoe mila diovina ny ao anatiny ao tahaka ny ianao ilay manolo rideau atokantrano tahaka ny ianao ilay manolo lambam-pandriana manolo tapis manoloko trano dia tahaka an'izany esoriny ny rideau efa taloha esoriny lolo-po esoriny faharatsiana rehetrarehetra dia soloina toetra vaovao soloina fitiavana soloina fahatsarana rehetrarehetra izany indray no zavatra tokony ataontsika kristiana amin'ity tsara ny miomana hoe manadio trano sy ny sisa fa tsara kokoa amintsika kristiana ny fotsika tena hoe mila homantsika idiran'izany mpanjaka ny mpanjaka izany tena hoe anjaka rery ao apotsika Jesosy Kristy hiala reny karazan'ny lolo-po sy faharatsiana reny fa mba izy rery ihany manjaka ao dia amin'izao fotoana izao tsika hivavaka mivavaka ataontsika androany dia hoe angataka tsika amin'ny Jesosy angataka tsika amin'ny fanamasina satria tsy vitanerintsika reny nanao an'izany raharaha be dia be izany amin'ny ara-panahy hoe anadio hanolo toetra tsy vitantsika rery izany fa mila fanampiantsika avy amin'ny fanamasina eo foana izy ho antsika dia amin'izao fotoana izao mangataka andravavina tsika hitondrantsika anatin'izany vavaka izany mba tena anadiovan Jesosy ny fotsika anefeny fotsika mba tena hoe toerana mahatamanana azy satria raha tamanao apotsika Jesosy hafa mihitsy ny fiainantsika io raha tamanao apotsika ny fanamasina dia tena hoe hafa mihitsy toerany fanahanozy izy hoe mitoerany fahafana tsisy geda izany ao anatinao tsisy karazan'ny fatorana ao anatinao rehefa mitoetra ao anatinao ny fanamasina dia ndao ara eny izay raha vavina ela anatin'izany vavaka izany amin'izao fotoana izany ndao ara dia manasanao nakipo masinao dia andaontsika hivavaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka fenanao izay amin'izao fotoana izao mbola afaka miantso sy anaranao i Jesosy mankasitraka fenanao ianao mampasiahana indray amin'izao fotoana izao fa tsy nety ivelany ihany Jesosy ny mila diovina fa raha indray taona vaovao izay dia mila manadio koa ny any anatina ihany na hoe mino izay fa ataona vaovao mahafinaritra indray Jesosy miaraka amin'ny profesia vaovao no menao anay ao anatin'izany hoe 2022 izany ka ankehitriny izay dia mangataka aminao mba tena hoe ianao Jesosy no anampy anay ianao ny anadio ny any anatinay ihany Jesosy tsisy loto tsisy zavatra ratsy mety hoe ampikambo ny zavatra tamin'ny taona lasa Jesosy fa tena hoe tahaka ny hoe taona vaovao dia hoe fo vaovao indray madio sankasitranao mahita fitsioana trehanao idiranay ao anatin'ny fitahiana izay homaninao anay idiranay ao anatin'ny projet izay homaninao anay ao anatin'ny taona vaovao 2022 mankasitraka fenanao izay Jesosy fa tena hoe miditra ao anatin'ny izany hoe saison izany matoa izany ataonao taom-pon'olombelona hoe ny ametraka n'izany hoe taona izany dia misy zavatra tianao idiranay foana amin'ny ahavo ara-panahy dia mino izay Jesosy fa ianao manadio izay Jesosy tsy mahay manadio ny fonay fa inona zavatra mety hoe amikamby any amin'ny fonay any dia sokafo ny masompananay ao anatin'izao farantaona izao tena hoe ny olona izay mbola hoe mety nanananay alahelo Jesosy dia omeo anay ny hery ahafahanay mamela heloka tanterany nitoetra ratsy Jesosy izay fa tenenao anay hoe mila ovaina dia omeo hoe izay Jesosy tena hoe hiova tanteraka ao anatin'izao farantaona izao dia mankasitraka fenanao izay fa omenao an'izany fovaovao izany dia derainay ianao ankalazainay ianao fa Andriamanitra tsara ilay Andriamanitra hiaraka mamarana an'ity taona ity sy hiaraka andrianay izao taona vaovao izao dia misaotra andraray eo aleluia amen aleluia amen dia mankasitraka indrindra izany ny tenin'Andriamanitra hoe tenin'Andriamanitra ny amin'ny ohabolana fahatelo amby roapolo andriany faina amby roapolo hoe anaka atolory ihany fonao izy
dia minao fa efa nanolotra ny fotsika tsiraray avyntsika ho diovin'i jesosy so manjakany a dia ankasitraka indrindra ravavina ela fotoanty atrapiony alleluia dia amin'izao fotoan'izao tsika manasa rahavavy mahafinaritra anankiray indray a dia manasanao zay rahavavykely zay mba androso tompoko fanomeraava Andriamanitra amen dia amin'izao fotoan'izao tsika hijery indray situation anankiray anatin'izany hoe fetiny farany taona zany ihany hoe efa farany volana amin'ity volana desambra ty isorana aloha Andriamanitra fa izy nidady anatintsika hatramin'ny voalohany katreko izy le Andriamanitra alpha sy omega teo izy tamin'ny alpha tamin'ny janvier dia mbola eto koa izy amin'ity omega dia janvier ty ary décembre ity ary mino fa mbola maro ny fotoana omeny atsika fa amin'izao fotoan'izao maro ny fihavanana tapaka ohatra eo amin'ilay aman-dreny sy zanaka firaitam-po sy ny sisa dia mety misy olona mety kivy rahavavy hoe ny olona mifety nefa nisy malahelo na hoe zareo tezitra hoe miady fa inona mba fampahirezana kely azitsika atolotra manampanaraka amin'izao fotoan'izao rasanatrika hoe misy amintsika hiaran'izany olona zany amin'izao fotoan'izao mankasitrika indrindra rahavavy na mianjara sehatra ampifaliana lehibe atrandraina raha makatika rehetra amin'ny anara Jesosy Kristy faly mitsidika ny tokantrano tsiraray avy izay manaraka zao fandaharan'izao ny tenako ary isaoran'Andriamanitra satria mbola amin'ny tombontsoa indray androany hifampaherety zahay amin'ny alalan'izany sujet zany ary isaorako manokana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra Dr Rina izay filompanorona zao ministère ese izao dia hoe anjara sehatra anahitra rehetrany amin'ny fivelarana amin'ny asa fanompona an'Andriamanitra araka ny teny izay nambaran'ny mpanompony teo hoe amin'ny vaninandro tady zao dia maro ny fihavanana simba io moa amin'ny eviny zany zavatra zany hoe amin'ny alalan'ny ao anatin'ny fo misy indraindray ao anaty tokantrano na manomboka ny taona voalohan'ny taona dia mety misy fiarana hoe zany hoe ohatrany hoe zany hoe anao solaza zany hoe ohatrany hoe miaraka tsara fa miaraka satria vaovaon'ny taona zany dia nefa mandritra izay fotoana izay mandra-pataritra ny farany taona ohatrao dia be lehibe ny fihavanana sy eo amin'ny hoe resaka zanaka sy ray aman-dreny misy zavatra tsy fanarahana misy ohatra ny hoe fananarana ataon'ny ray aman-dreny ho anzanaka misy ohatra ny hoe misy fanahy zany tena hoe mamotika mihitsy ny fihavanana ka amin'ny andro volana ohatra zao mihitsy no manjaka mafy dia voly ary ao anaty tokantrano indrindrindra fa ny kristianina no matetika tena tratran'izay zavatra izay ka eto te hampahery anao foy hoe aza atao zavatra mavesatra ao anao zany fa ozy ny tena Andriamanitra hoe Andriamanitra dia tompon'ny filaminana ozy izy fa tsy tompon'ny fitoritrana ka zany raha ohatra ao anaty fianakavianao na mety hoe entre ny ray aman-dreny zanaka na mety hoe olona fantatrao na mety hoe olona mety hoe namanao ka mety tojo an'izany amin'izao fotoan'izao manapaka zao fandaharan'izao ianao dia te hampahery anao Andriamanitra efa manana planina ho afiainantsika ny mino fa ao anatin'izao vavaka zao dia Andriamanitra andravona zay rehetra fihavanana mety rava alohany hidirantsika ao anatin'ny taona vaovao dia ny zavatra rava zavatra potika misy hira zay ny teny hirana mpanompon'Andriamanitra anankiray zay hoe Andriamanitra fa afaka managana indray vaovao indray ny fiainana ka ianao mety mieritreritra hoe potika ny fihavananao mety prêt-à-po ianao mety mpianaka ianao mety mpizobavy ianao pirafozana ianao rafozana sy ny zanaka ohatra mety hoe tsy fanaraka dia ozy izy hoe aza atao mavesa tanja ao anatinao zany fa ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra dia tsy tongatonga ho azany fa mety tao anatin'ny fotoana maro ohatra ny zareo mety hoe fa nisy disadisy fa androany raha manaraka zao fotoana izao ianao dia Andriamanitra andravona an'izany ino ny tena Andriamanitra fa tena hoe Andriamanitra afaka mamerina anoloany ny fifandraisana rehetra ozy izy afaka mamerina zay rehetra fifankatiavana mety hoe potika sy rava dia zay mba fampahirezana foy fahairezako anao amin'ity amin'ity
mankasitraka rahavavy satria fa mafonja tokoa sa mifampahirezana zany amin'izao fotoan'izao sika andao mba hivavaka ho an'izany fihavanana tapaka zany tsisy olona mahay manova olombelona fa Jesosy Kristy irery ihany mahay manova dia izy androany angatantsika sy atantsika araka ten'Andriamanitra ny amin'ireo Romanina 12:18 ihany manao hoe ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra ndao tsika amin'izao fotoan'izao tena hoe mba ety izay rahavavy anatin'izany vavaka zany fa tena raha mino ianao dia ahitany voninahitry'Andriamanitra hiasa ao anatin'izany fihavanana tapaka zany fa ito io ary tsara kokoa mihoatra noho ny hatramin'izay endao ary andao ary tsika isanao androany hivavaka raha toka ao anatin'izany fianakavianao ao anatin'izany ianao raha renim-pianakaviana ray aman-dreny ianao sedra zany fihavanana tapaka zany andetsika hivavaka androany ary tena hoe tonotsika any fa ao anatin'ity farantaon'ity dia tena hoe andravon'Andriamanitra tena hoe averin'Andriamanitra amin'lohany izay fifandraisana lava rehetra na mety amin'ny namanao zany na mety amin'ny fianakaviana zany dia aondrao ary alohanao amin'izao fotoan'izao dada amin'ny anaran'i Jesosy mbola mankasitraka ary mameo voninahitra anao zay satria tena tsara tokoa ianao tompo misaotra anao zay ny amin'ny zavatra saina zay nomenao anay kafanay tompo mifampahely ao anatin'izao teknôlôjia zao ary misaotra ihany koa zay Jesosy Kristy satria na dia any amin'ny toerana samy misy anazy ana zay kanefa noho ny amin'izao teknôlôjia zao dia afaka manambara afaka ihany koa tompo miray fo saina fanahy mivavaka Jesosy eto androany araka ny tombavaka izay napetraka ao tao amin'ny mpanompony dia hoe misy tena hoe maro tompo ny fianakaviana misy fifandraisana tapaka tsy lava ihany mety eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny eo amin'ny mpiray-tampo eo amin'ny mpihavana eo amin'ny mpinamana tompo androany dia mivavaka amin'izao fotoan'izao Andriamanitra ianao tena andravona an'izany ianao milaza Jesosy hoe ianao dia tena tompony fiadanana tsy tompony fikotranana ianao fa tompony filaminana tompo androany izy tokantrano ninona zavatra mety natonga zany fihavanana tapaka zany dia amin'izao fotoan'izao Andriamanitra dia mivavaka tena hoe aoka ho averinao amin'lohany zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo atonoko izay tokantrano misy zany misy fankatiavana miverina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alohan'ny hafaran'izao taona raiky amby 24 zao averenao amin'lohany Andriamanitra izay fifandraisana tapaka rehetra amin'izao fotoan'izao ary mino Andriamanitra fa hoariana zao vavaka zao ho maro tena hoe fianakaviana anambara hijoro vavolombelona hoe tena hoe misy fifandraisana tsara ianao dia tena hoe hiasa mitokantrano tsirairay ihany ao anatin'izao vavaka zao ary fantatra Andriamanitra fa ianao hietika amin'ny fombanao mahagaga Andriamanitra tena hoe ampisy indray ilay fifankatiavana le tena hoe ho anatin'ny tokantrano tsirairay avy dia mankasitraka ary mameo voninahitra anao tompo any amin'izany vavaka zany anao dia anao voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Mankasitraka indrindra rahavavy mankasitraka anao nampianay teto miara-manompo teto dia manamandra-piana manaraka mankasitraka indrindra dia tahin'Andriamanitra daholintsika rehetra Alleluia dia amin'izao fotoan'izao tsika anasa indray Ramadà mahafinaritra be Ramadà Roméo manasa anao zay tompoko hiaraka iny Ramadà Roméo fanarapatsika tsirairay avy manaraka ny tokantrano mena dia hiditra antsika anatin'ny fotoana ty fotoana ty moa dia araka ny fotoana fiangonana hoe trana mino moa trana fotoana amin'ny fisandrantana ie dia mba andao ary mba mampahireziny tsirairay avy amin'izao farantaon'izao hoe izany fotoana fisandrantana zany mbola nandritsika Andriamanitra dia manasa anao fa miaraka-tsika tsirairay avy manaraka zao dia mankasitraka an'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny tombonandro sy fotoana izay antsika tsirairay avy dia mbola mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa tena koa izay mbola manome anjara ivaotsy amin'izao live zao dia araka ity taona ity moa zany dia taonany fisandratana dia eto dia mampaherantsika tsirairay avy fa aza kivikivy zany ianao nenina dia nanomboka tamin'ny janvier tany ary ianao ka hoe somary misy zavatra niseho hoe mbola tsy niseho taminao foana le hoe tanteraka taminao zany ty hoe volan'ny taona fisandratana
dia aoka ianao tia anatenan'Andriamanitra foana ianao fa na ny segonda farany ary dia hain'Andriamanitra manova ny zavatra rehetra. Dia zay nampahaizoko antsika tsirairay avy hoe aoka ianao zany ao anatin'ny fotoana rehetra ianao na ao anatin'ny tontolo ity zany ianao tsy ho diso, tsy ho kivy ianao, tsy ho ketraka ianao fa anatenan'Andriamanitra foana ianao fa ny tenan'Andriamanitra manao hoe na dia mitaretritra ary izy andraso ihany. Dia ho tanteraka amintsika tsirairay avy zany taona fisandratana zany amin'ity taona ity mba tsisy alamaintsika, mba tsisy hiavatsika fa mba tena tanteraka amintsika tsirairay avy kristianina ato anatin'ny SCI indrindra kristianina maneran'izao tontolo izao tokoa ny zany fisandratana zany tena hisandratra amin'ny fiainanao hiova amin'ny fiainana vaovao ary tena hisandratra ary ny olona manodidina dia tena ho gaga satria hisandratra sy hiova ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Mankasitraka indrindra dia tena hoe hanandratra antsika tsirairay avy tokoa ny Andriamanitra ny amin'ny lafiny rehetrarehetra, tsy hoe hanandratra ho lasa directeur ihany izy fa amin'ny ara-pananao dia tena hoe hisandratra amin'ny faran'ity taona ity azakivy ianao. Andriamanitra na dia amin'ny segondra farany ary mbola afaka manao zavatra tsy tara izy fa tena hoe mbola afaka manandratra anao izy, hanandratra ny ara-pananao izy, hanandratra ny ara-materialinao izy, hanandratra ny fahasalamanao izy, hanandratra ny asanao eo amin'ny fianarana ihany koa dia tena hoe hisandratra amin'ny ambony eny amin'ny avy ny rendez-vous araka ilay fomba fitentsika zay hoe eny amin'ny avy ny rendez-vous tsy maintsy misandratra ianao. Raha mino ianao dia ahita, dia mino ihany koa mahita fa raha hoe miaino an'izany fotsiny ianao nefa tsy hinonao zany dia ahita fotsiny ianao fa tsy hihinana. Fa tsy anjarantsika zany fa tsika sy ianao sady mahita mihinana dia amin'izao fotoana izao raha nadà Romeo manasanao zay mba hitondra anatin'izany vavaka izany tena hoe tsy ho kivy ny tsirairay avy fa samy andray ny anjara ary hivavaka amin'Andriamanitra tsika hoe omeo amin'izay ny anjaranay anjara fisandratanay satria izany no tenin'Andriamanitra dia izany koa tsy maintsy hitanterana ny fiainantsika. Dia manasanao ary hanondrika ny lohanao dia araka hivavaka isika eo anatin'Andriamanitra ao anatin'izany fotoam-bavaka izany. Dia mbola misaotra anao hatrany zay ny tompoandriamanitra masina indrindra midera sy mankalaza ny anaranao masina izay fa tsara aminay tsirairay avy ianao isaoranay ianao tompo nanomezanao anay tombonandro, nanomezanao anay taona fisandratana ity isaoranay sy hiderana ny anaranao masina izany tompo fa tsara taminay tsirairay avy ianao tompo eno izay dia mivavaka ho an'ny tsirairay avy zay efa nare zany taona fisandratana zany toko kanefa ny amin'izao sy fotoana izao dia mbola tsy tanteraka amin'ny tsirairay avy zany mitalao aminao zay tompo mivavaka eto anatrianao zay mba ho tanterahanao amin'ny tsirairay avy zany tompo mba tena ho avahanao tokoa ny tsirairay avy mba tena ho tanteraka amin'ny tsirairay avy ty taona ity hoe taona fisandratana tompo mba tena hiova amin'ny lafiny rehetra tompo mba tena hisandratra ny tsirairay avy ao tompo reo ao anatin'ny asa fanompoana dia tena hisandratra amin'ny avoavo tokoa n'izy ireo tompo ao anatin'ny asa manjara azy ataony dia tena ho avahanao tokoa izy ao anatin'ny fiarahamonina izay misy azy dia tena ho asandatra ao izy tompo ho fantatry ny olona fa manompo anao ho asandatra ao izy amin'ny toerana avo tompo satria zany misitraka ao tompo ty taona ity dia taona fisandratana ho an'ny kristiana koa misy matoky izay fa ianao aneo ny voninahitra ao amin'ny tsirairay avy ianao na dia atanatin'izao fotoana farany anatin'ny desambra izao dia matoky sy mino zay ary ny fononay tompo dia tsy ho ketraka tsy ho kivy zay fa manantena foana zay satria ny fanantenana dia ho apetraka eo anatinay tsirairay ary ny finoana dia ho ao anatinay tsirairay avy ary zay mino fa ianao anatanteraka ny zavatra rehetra ao aminay tsirairay avy ianao ho anandratra anay tsirairay avy tokoa nenao tompo amin'izao volana desambra izao ary tena tsisy ho hafa tsisy tsy ho tanteraka aminay tsirairay avy zany teninao zany fa ho anjaka feno ary ho tanteraka aminay tsirairay avy zany amin'ity volana desambra ity dia tena hiavaka ary ho feno fifaliana zay tsirairay avy ary iravoravo zay satria ianao no hafanandratra anay tsirairay avy dia misaotra anao sahatry zay tompo ny amin'izany fampanantenana lehibe zay menany tsirairay avy zany ary finoana zay efa apetraka ao anatinay tsirairay avy dia atolotra ianao tompo lidera ny laza ny saotra ny voninahitra dia atolotra ianao ilay fa ny devoly sy ny fanaratsy kosa dia didiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tsy hanam-pahefana tsy hambinina aminay tsirairay avy zany tompo dia misaotra anao zay fa tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Dia mankasitraka indrindra raha nadà Romeo mankasitraka anao no nanatrika teto dia mandra-peo mandray arany maro
rehefa izay nandray ny anjara fisandratana koa tamin'ny ditonty venon'Andriamanitra mivoninahitra ary izy mahay manao mihoatra noho izay nieverinao noho izay nangatanao sy nieritreretinao dia anao mihoatra amin'izany ny Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary azakivy fa tsisy disanjara zany dia amin'izao fotoan'izao tsika marana ny fotoana manasa ny ravavy José andray amin'ity fotoanan'ity mandroso tompoko fa minarabanala ravavy José manarabantsika rehetra tsy hoe farany fakely indrindra sanatria fa farany fahalehibe indrindra dia amin'izao fotoan'izao tsika hisaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fotoana niarahana taminazy teto satria teto izy tamin'ny dian'ity tsy rehetritsika teto fa teo Andriamanitra dia hisaotra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny fotoana androany ny amin'ny fanatriany teto ny amin'ny asa vita ary ametraka amin'ity ality am-pelantanan'Andriamanitra ihany koa misy amintsika andeha atory misy andeha hiasa dia ndoara mitondra izany vavaka izantsika mankasitraka trany an-trany atsika dia mbola manaraka izao live izao manaraka izao fotoam-bavaka izao kasitraka n'Andriamanitra lehibe ihany koa satria miasa amintsika izy ary mbola hiasa amintsika amin'izao an'izao mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mivady ihany koa azy mbola manome hatrany hatrany fitokisana ho anay ahafahanay mbola mitory ny filazantsarany mampahery ny tsiraray avy dia araka izany tombavaka ny ravavy izany ianao asika sy ianao mivavaka mitianika asandrato ny feonao mivavaha mihitsy ny ianao aza mangina ianao fa tena hoe asandrato ny feonao amen data amin'ny anarana ianao Jesosy Kristy tompo dia misaotranao ary mbola mankasitraka anao hatrany hatrany amin'izao fotoana izao ny amin'ny fitahinao na fitantananao ny amin'ny fitondranao anay eny Andriamanitra tamin'ity tontolo andro indray tamin'ity andro anty dia tena hoe niasa ianao tamin'ny fomba mahagaga tsy sakatra ny sainay tena hoe ny tana maherinao nitsotra taminay satria ny tananao tompo tsy fohy fa mahavonjy ary nampihavanao ihany koa izay tompo tao anatin'ny tontolo andro satria izay dia zanakao izay dia manompo anao Andriamanitra ka izany ny antony amin'izao fotoan'izao ny anandratanay ny feonay anandratanay ny fisaorana mankalaza mideranao izay tompo amin'ity volana ity moa dia volana fiobiana dia tena enika anay mihitsy ny Andriamanitra naiza misy anay dia tena miloby ianao izay mankalaza anao izay tehidera tena mibitabitaka mihitsy ny any anatinay hoe hanompo anao ioby ianao Jesosy mivavaka amin'ity andro ity entinay fenam-pelantananao izao andro izao mivavaka manokana amin'ity andro ity izay okanao anjaka mahery okanao anjaka mahery Andriamanitra naiza misy anay na nanaty bus izany izao fotoana izao na hoe any tsy haiko izay misy anay fa mivavaka Andriamanitra satria mivavaka manova zavatra amen tena ianao niambina anay amin'ity andro ity anjelimasinao mitombo manodidina izay matahotra anao ianao ihany koa Andriamanitra mialoha lalana anay hatrany hatrany fa namasinao mbola mameno anay tsiraray aza vela ketraka izay Jesosy aza vela izay ho raraka satria rehefa miaraka aminao dia misy hery miaraka aminao dia misy fandresena mivavaka izay amin'ity andro ity arovy amin'ny zavatra rehetra nefa mifahavalo ary zany tompo dia tsy ambinina tsy anakery tsy anapahefana aminay zany satria tompo izay dia toerana herinao toerana fahefanao izay Andriamanitra kamina tompo fa ity andro ity dia ianao no momba anay omeo fiadanana izay tompo amin'ity andro ity omeo anay tompo izany hoe toromasimamy zany omeo anay tompo amin'ity andro ity izany hoe fampaherezana zany mety ao anatin'ny olana maro izay Andriamanitra mety ao anatin'ny aretina izay fa mino tompo raha mivavaka izay amin'ity andro ity satria izy tenao mivavaka eo no marina ny mahery indrindra ao anatin'izany vavaka izany Andriamanitra misy fanasitrana nataonao anatin'izany vavaka izany Andriamanitra misy fanafana ataonao amin'ny tsirairay misy vahaolana alefanao amin'ny problema maro samihafa dia tena misaotra anao Jesosy mivavaka ihany koa amin'izao fotoana izao an'ireo olona izay mbola hiasa amin'ity andro ity ianao mialoha lalàn'izy ireny Andriamanitra ianao mitantana mitsingana n'izy ireny ilay tana maherinao Andriamanitra momba n'izy ireny satria tananankavananao ihany mitondra tananankavananao ihany mitondra fandresena ho an'izy ireny miarovy amin'ny asan'izy ireny na accident ampiasana zany dia tsy ambinina Andriamanitra raha misy hoe ataky ataon'ny fahavalo amin'izy ireo aretina tompo amin'ity andro dia tsy ho ambinina ihany koa zany tsy anapahefana fa ianao Andriamanitra manjaka amin'ny fiainan'izy ireo ilay fanasitrananao Jesosy ho tena anjaka ao anatin'izy ireo ary tononoko amin'ity andro ity fa misy fandresena ao anatinay nisa mangataka
nisanisa tompo manaiky fa tena marina ny miaraka aminao tena hoe nisanisa amin'ity aly ity tena hoe toky tanteraka aminao dia mino a Jesosy fa tena miasy anao amin'ny fiainan'ny tsirairay avy amin'izao misaotra anao Jesosy eo ny amin'ny fitahianao hatrametrana dia raira ny anaranao satria ianao Andriamanitra mahagaga ianao ilay tompony tompo mpamonjy alleluia misaotra Jesosy alleluia amen amen na dia mankasitraka indrindra raha José mitondranay tanaty izany vavaka zany fafaran'izao fotoan'izao mankasitraka amintsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany araka ilazana tena iromily tena natoky ianao nanaraka hatramin'ny farany an'izao fotoan'izao tonoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ninona fihavanana tapaka nataizana tapahan'izany dia toy ary mitsaratsara kokoa mihoatra amin'ny taloha zany tonoka kokoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ny fonao dia ho tonga lapa mahatamana ny fanamasin'Andriamanitra satria efa nodioviny zany ary natao izany hoe tena hoe hisandratra tokoa ianao eo amin'ny fiainanao tsy ianao rehetra fa ianao sy ny fianakavianao sy ny manodidina anao dia tanteraka tokoa zany amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy araka voaka amin'ny rany izao fotoan'izao tsika hitsodrano ny olona tsirairay avy hitsodrano antsika amin'ny le teny amin'ny Salamy 23:6 manao hoe eny tokoa fa soavana sy famindraboana araka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra hatramin'i Jehova andro lava isika amen dia tahin'Andriamanitra